Niona tamin'ny filoha lefitry ny fidata ny Roma Italia nandritra ny fivoriana fahavalo amby telopolo an'ny gouvernoura ny fida kosa ny ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra Roland Ravatomanga. Nandritra ny dian'ny délégation hatrany izay notarian'ny ministra dia niona tamin'ny FAO ihany koa ny délégation. Nitarika ny délégation malagasy tany Rome renivohitra Italia Andriamatoa Ravatomanga Roland ministry ny fambolena ny 10 hatramin'ny 20 febroary lasa teo. Nanatrika ny fivoriana fahavalo amby telopolo ny gouvernoura fida anaty herim-bola iraisam-pirenena ho fampandrosoana fambolena izy. Ny fanaovana tontolo ambanivohitra antoky ny fampandrosoana maritra io ny lohahevitra ny safidiana tamin'izany fivoriana izany. Nandritra ny fiona ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana ny ambanivohitra tamin'ny filoha lefitry ny fida dia natao ny jeritodika mikasika ny teti-bolan'ny vatsiany fida ho an'ny Madagasikara. Fantatra ihany koa fa i Madagasikara no andray ny atrikasa isaparitry ny fida eto Afrika amin'ny volana novambra 2024. Nandray anjara tamin'ny fiona fondation Rockefeller ny arahan'ny fida ny vondrona afrikanina sy ireo ministry ny fambolena maneran-tany ihany koa Andriamatoa Ravatomanga Roland. Niona tamin'ny tale général ny FAO ihany koa ny ministry ny fambolena. Ny votra nandritra izany fionan'izany ny fanentanareo mpiara-piombonantoka amin'ny ady amin'ny valala, ny fanafoanana ny anoanana izay iarahana amin'ny Brésil. Eo ihany koa ny fanamafisan'ny FAO ny fanoanany amin'ny Madagasikara indrindra tao aorian'ireo loza voajanahary ny anjadin'ny firenena. Ny 24 febroary kosa dia tao Paris renivohitra Frantsa ny ministry ny fambolena sy ny fampiroboroboana ny ambanivohitra nanatrika ny salon de l'agriculture. Nanamarika izany ny fanaovatry ny teo amin'ny ministèran'ny fambolena ny tetikasa Formaprod sy ny sampandrara akabeany misana ny fanabeazana sy ny fikarohana ary ny fampiofanana mikasika ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra frantsay.